Voalohany indrindra aloha hitantsika teo moa zany ny situation ny vola zany zay andraisako ny fitatana amin'izao fotoana izao. Misy zany araka ny tenenintsika teo misy ny ezaka lehibe tsy maintsy atao zany amin'ny fomba rehetra. Manaraka kosa nefany ny etiquette zany amin'ny fanatsarana bebe koa mihoatra zay vitan'ny teoan'io zany. Ny programme-nasa angambany raha manontany dia ny aloha ajaiko voalohany aloha ny mpiara-miasa mitatana atao samivaha. Izany hoe hifandinika izay ary anatin'izay dinidiniky izay no ahafahako manao synthèse amoahako zany izay eritreritra efa nieritreretiko zany. Ao namoaka an'izany vola zany misy ny fiara-miasa mandeha io. Za tsy teny aminao hoe ampy io vola io, mety ampy mety tsy ho ampy satria arakaraky ny charge mbola hitako eo zany ahoana ny fandehana. Fa kosany ny fitatahana tsara tatana apapetrako zay no ahafahantsika ataontsika eo manome an'izay fahampiana zay vola mety ampilatahana satria tsy maintsy miala amin'izay vola eo koa tsika. Dia misy koa zany ny mbola zay teneniko anao mbola tsy afaka hiteny be satria aloha ny mpiara-miasa amiko no amoahako an'ilay izy. Dia hitantsika eo zany ny andihany fa tsy maintsy hitondra fanovantsika na amin'ny ny fotoana zay anarina amin'ny faty satria dia faty ihany koa rehefa hoentina maraina reny dia manome gaz carbonique avy eo mihitsy. Dia ao anatin'izay nefa tsy maintsy misy fiara-miasa amin'ny commune, ao amin'ny misy ny RP2 fantatrareo angamba. Dia efa sososy mipetraka reny dia mila fandaminana. Za moa teny ako fa za zao vao tonga eto henoko amin'ny vaovao hoe mandeha ny asa par rapport amin'io zany. Ny afaka teneniko dia mizoaka tsara zany ny asa tsy maintsy atao zay asa zay satria raha mbola tsy nomeako 12 andro lasa zay dia anisan'ny hidina teny atany ankasina zany nijery amin'ny fotony olana io satria moa nisy ny mponina teny manodidina hitantsika tamin'ireny fitarainana ireny. Dia zay mahatonga anahy miteny teo hoe andraikitsy ny tsirairay fa tsy arovantena ny tsirairay fa tsy hoe akory vitany samy vary ery ihany. Fa dia tena manentana mihitsy hoe misy fitiavana ianao isaky mandeha miala amin'ny tranonao dia tsy arovy tsara fa eto amin'ity tany ity, eto amin'ity tanindrazantsika ity misy anao. Dia manentana tokoa mba hitandro mihitsy an'ireny plastika maro samihafa ireny manentsina ny lakan-drano maro zany. Ary koa reny construction illicite izay misy atao amin'ny firenena izay tsy azo afenina zany, reny koa dia tena anisany moa zany facilité amin'ny fiainan'ireny olo ireny ilay izy fa ataontsika hoe tsy mety ny manolona trano amina toerana tokantrano ireny dia reny kanaly ireny zany.